Marava tompoko lasy tomboko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny MBS ianao amin'izao alina izao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany vaovao mahakasika ny fampelezan-kevitra avy hatrany no anokafantsika ny fotoana efa tafiditra anaty fantrana lalina amin'izao ny malagasy ary fotoana izao anarenana sy ananganana indray ny firenena olona toy ny ahoana araka izany no ilaina amin'ny fitantarana Madagasikara andeha arahintsika atao anatin'ny ity fanadihadiana manaraka ity ny valiteny mahakasika izay tateny Jessica Miray. Nisokatra androany ny fampelezan-kevitra amin'ny fiodinana faharoa. Hiatrika ny fifidianana indray araka izany ny malagasy amin'ny 7 ny volana Desambra izao. Manana anjara biriky ny tsirairay amin'ny fananganana indray no avy ny firenetsika sy ny taranantsika. Olona roa no ananana safidy amin'izany ka anisan'ny kandida Marc Ravalomanana laharana 520. Tsy izy fa zanaka malagasy ary Madagasikara no nipoirany. Tantsano tenany nefa nahavita ny ohatra tamin'ny fiainana ka afaka nanangana orinasa mpanodina sakafo. Madagasikara sy ny vahoaka malagasy no nipoirako. Zanaka tantsay aho kanefa nahatsangana industrie fanodinana sakafo. Ary niroborobo koa ny asam-barotra nataoko tamin'izany. Niezaka mafy aho ka lasa be ny tanàn'Antananarivo sy filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara nandritra ny 7 taona. Izaho no filoha farany navita nampinambary ny vahoaka malagasy izy atokantrano. Nanangana sekoly, hôpitaly, navita ny lalana nampitoy any Antsiranana sy Antananarivo, Sambava sy Antalaha. Sy ireo hafa ihany koa zay mahatratra 8,900 kilometra nandritra 7 taona. Zany hoe 10 kilometra mahery isa-taona zany vitatsika. Tsy izaho no mamorona fa tena tarehimarika azy nareo jerevana izany. Betsaka ny asa vitatsika, nitondra famarina toerana ary nisarika mpamatsy vola isika. Betsaka ny fahalalana sy ny traikefa azoko fony aho no terena no sesitany tany Afrika Atsimo. Ary azo antoka fa filoha matanjaka sy vita fisedrana aho ankehitriny. Ary matahotra an'Andriamanitra satria zay ny voaloham-pahendrena. Iverina eo amin'ny toerana zany ho filoha zany indray atsoatsy. Koa aza matahotra ianareo, mino fotsiny ihany. Ny mpifanandrina amiko ankehitriny no nanongana tamin'izany fotoana zany tamin'ny volana Mars 2022. Tsy hoeketsika mihitsy ny manana mpitondra mampizarazara ny fireneny sy mampiditra ny ady an-trano eto Madagasikara. Ankehitriny ny fanonganam-panjakana no mampizara antsika, voazarazara ny fiarahamonina noho ny fanonganam-panjakana nataony. Zay tsy misaka, zay tsy mikatsaka afa-tsy ny tombotsoa no manomboka ny any. Fa atao anatin'ny 5 taona fotsiny dia efa nahangona arena tsy tokony tsy firohana izy entina anaovana zao. Tsy eketsika ny mpitarika tsy mieritreritra afa-tsy ny tenany ka manao izay fomba rehetra mba handrobana ny fananany malagasy sy hampanitrana ny malagasy. Tsy hoeketsika zay ho mpitondra ananan'ireo fikambanam-be iraisam-pirenena iahy ka tsy azahoantsika intsony fiaraha-miasa sy fanampinana vola any Madagasikara. Tsy eketsika ny anana mpitondra tsy ananany vahoaka fitokisana sy izao rehetra zao ka mahatonga ny vahoaka mijaly hiarany sazy
toy ny tamin'ny 7 ka hatramin'ny 13 ity no fifidianana manana ny lanjany indrindra eo amin'ny tantara Madagasikara. Ao anaty krizy tanteraka isika ankehitriny ka mila mpitondra mahalala traikefa, manana traikefa sy matotra tsara, matanjaka raha-tsaina, vita fisedrana ary hita fa tsy matahotra na miherikerika ary mametraka ny Jesosy Kristy ho kapiteny. Ary mitondra filaminana sy fandripahalemana eto amin'ity firenena malalatsika ity. Olona izay miahy ny vahoaka, olona ananan'izao tontolo zao fanajana ary olona ananany praivondrindrina aminy toy ireo vondrona ty amin'ny faritry ny Afrikanina antoka fafakapandroso any Madagasikara. Zay no mpitondra ho dedavitsika, za zay ilarina venitsaika. Mandritra ny 5 taona ny fotoana ananana izay mpitondra lany eo hitantana ny Madagasikara. Raha ny efa fantatra, olona efa samy mitondra ny Madagasikara ny olona roa ifanandrina ny fiodonana faharoa. Ny iray 7 taona, raha 5 kosa ny ankilany. Nandritra ny 7 taona nitondran'ny kandida Marc Ravalomanana teo anelanelan'ny taona 2014 sy 2020, zavatra maro no tafatsangana sy vita. Raha tsy laza afa-tsy ny tahampivoaran'ny arkarena malagasy, isan-taona teo anelanelan'izay taona izay nahatratra 4.3 isan-jato. Ho an'ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2022 kosa, dia tafidina sy tafalatsaka tanteraka hatrany amin'ny 4.1 isan-jato izay tahampivoaran'ny arkarena malagasy izay. Ka anjarantsika araka izany mandinika hoe olona tokony ahoana ary no mendrika eo amin'ny toerana izay ho filoham-pirenena izay. Ry Piraitan-drazana amika, ny fanontaniana menika sy tokony apetraka amin'ity fifidianana ity dia ny hoe iza no filoha afaka anamatra ny malagasy indray, ampiombona ny malagasy indray. Iza no filoha afaka amongotra ny kolokolona ny corruption eto amin'ity malagatsaka ity. Iza no filoha afaka hitondra antsika makany amin'ny fampandrosoana fa tsy makany amin'ny nofinofy akory. Ary iza no filoha afaka merina indray amin'ny fandripahalemana sy ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena rehetra eran-teny. Tady zay. Ampandretretena lehibe no ilazako ny malagasy rehetra manerana ny Madagasikara fa ny tenako Marc Ravalomanana kandida larana 2020 zay. Izy sady vonina no say ny vita sedra. Raha tsorina, ny fotoana nitondran'ny kandida tsirairay avy teo aloha dia ampy ahavitana ny fampelezan-kevitra. Ny fijerena ny zava-bitan'izy ireo dia ampy hitarafana ny fahaiza-mitantany ary koa ny fahitana sy fanavahana ny olona afaka hanangana sy ny nandrava ary ny nandoro. Araka ny fahavoalaza teo zany dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fampelezan-kevitra amin'ny fiodinana faharoa nanamafy ny fahavononany araka izany kandida Marc Ravalomanana larana 2020 vonona amin'ny lafiny rehetra ny tenako izy ary fotoana izao hiavan'ny maizina sy ny mazava ary vonona ny joro mandrakariva amin'ny fahamarinana trano ihany koa ny tenako. Raha tsika ary izay etiny Jessica Miray. Koa satria efa tafiditra tanteraka amin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra isika amin'izao ary afaka tapabolana dia hiatrika indray ny fifidianana fiodinana faharoa. Ka raha nanontaniany mpanao gazety ny kandida Marc Ravalomanana androany mikasika ny fahavononany dia nanambara maron-drano izy fa efa ela no ny andrasany ity fifidianana ity ary efa ela ihany koa no andrasany vahoaka azy ka vonona araka izany ny tenany. Vonona ihany koa satria ifanandrina ny mpanongana sy ny naongany ary nilaza tsy ampisalasalana izy fa hijoro mandrakariva amin'ny fahamarinana. Interview. Kiondalana ho an'ny firenena ary tena manatantara eo amin'ny fiainam-pirenena ny fifidianana triatsika ny 7 ny volana Desambra izao. Apetraka amintsika vahoaka malagasy araka izany ny safidy dia ny fahaizana misy safidy marina ny mazava sy ny maizina. Tena vonona tanteraka mihitsy zay ary
nampiasany iny izy zay zavatra marina rehetra nisy sy nitranga teto amin'ity firenena ity hatramin'ny 7 ka hatramin'ny zao atsika am'resaky zao hiatika ny fifidianana faharoa tsika mpifanandrina mpanongana sy ny naongana tsarain'ny vahoaka ny tsara sy ny ratsy maizina sy ny mazava hoy aminareo hoe tena izy am'le ty fifidianana ity afaka zay reo lay 430 candidat zay niaraka taminay tao amin'ny fa 7 ny volana desambra zany no izy ka de vitanareo mifandehany fa tsy afiafy mihitsy lasa marina foana ary sarotra miady amin'ny marina fa de joro mandrakariva fahamarinana raha tsy ahivony dia hifarana ny 17 ny volana desambra amin'ny 12 ralizao ny fotoanany fampelezan-kevitra ny 17 ny volana desambra araka izany ny fifidianana tsy nisy niova kosa ny kirakirana ny voka-pifidianana manana 7 andro ny SRMV manana 7 andro ihany koa ny CENI izany hoe ny faraiky amin'ny 30 ny volana desambra no amoana ny vokatra vonjimaiky manana 9 andro ihany koa avy eo ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ka vinaniana ivoaka ny 10 ny volana janoary any ny voka-pifidianana ofisialy eo amin'izay lafy ny fampelezan-kevitra izay hatrany dia tsapa fa mbola oampony malagasy sy tanteraka ny fitiavana ny candidat Marc Ravalomanana tsy fankafizana fotsiny amin'izao no anohananay azy hoy ireo olona sendra ny mpanao gazetinay androany fa fahatsapana ny zava-bitany ary fahatokisana fa izy irery ihany no afaka mpandroso marina indray ny firenena. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Mbola vao fanomboana amin'ny fampelezan-kevitra androany ka tao amin'ny QG Belair no nanokafa ny candidat Marc Ravalomanana amin'ny fampelezan-keviny na dia atao hoe tery aza ny toerana tao Belair fa na dia fotoam-piasana ihany koa aza androany dia tsy nahasakana ny olona marobe ho tonga izany ho porofo ny fanohanan'izy ireo ny candidat Marc Ravalomanana. Fitiavana tsy misy tambiny, fitiavana ny aingana tamin'ny zava-bita kosa nefa fa tsy fitiavana olona fotsiny amin'izao. Nahatsapy ireo olona sendranay fa nahavita ary izy irery ihany no tena nahavita be teto amin'ny firenena no antony mbola anohanana izy ireo ny candidat Marc Ravalomanana. Mba hanana filoha tsara mba hovalina mba hitondra ny firenena dia mifanampin'izay koa satria tiako izy tiako Marc Ravalomanana dia izay ny anohanako anazy mba mpandroso firenena mba ho fitondrana vaovao ndray zany no atrehana eto amin'ity firenena ity dia manasa ny olona rehetra za mba hifidy ny filoha Marc Ravalomanana satria izy no filoha hitondrantsika mba hampiova ny fitondrana eto amin'ity firenena ity. Ho anahy manokana zany ny antony mbola hoe anohanako ny président Marc Ravalomanana hatramin'izao hatramin'ny 2002 nakaty dia tao foana zahay ary reny teny amagro reny dia be da be ny zavatra nieretanay ny lacrymogène, ny torabato, ny opa ka amiko manokana zany dia tena miandrandra hoe tena président Ravalomanana tokoa no atafavoaka ty firenena malalantsika ity zany akory tsy midika hoe makahala olona fatany na hoe fanatika be fa tena hoe fandrosony sy fitiavana fa tena efa latsaka katerena be da be tsika ary ny fandripahalemana ohatranay zao tany Ambomanga kely tany taloha dia andro atandro be amin'ny 4 ty fidanitra be misy firy grossiste anankitelo no nitanany mifindrany manambola ndray za amin'izao dia taratasy lava membenareo mivoafa hoafy zay anafika anareo zany rehetrarehetra zany dia mahatonga anahy hoe mbola anohana amin'ny président Ravalomanana maro zany ny zavatra betsaka fa tsy ariko hoe ho voatanisa. Ny antony anohanana ny Marc Ravalomanana aloha dia voalohany mijaly loatra ny vahoaka malagasy indrindra fa ny ambanivohitra any tsy misy tsony ny fandripahalemana amin'izao fotoana izao baranahana loatra ny firenena mila olontsika mba tsy baranahana ohatran'izao Madagasikara mantra ihany koa ny vahoaka ho izay na ny lalana na inona potika daoly rehefa mivoatra faritany rehetrarehetra raha mandeha angambonareo na rotona inona dia tsisy lalana vanina tsony mijaly ihany koa ny vahoaka satria betsaka ny olona efa tsy mihinan-kanina amin'izao fotoana izao mitatsasy afaka mamokatra intsony very fanambola velona ny vahoaka ka noho izany dia manentana ny olona tsirairay nifidy ny Marc Ravalomanana numéro 25. Mpanakanto anisan'ny resy lahatra amin'ny vinanasa ny candidat Marc Ravalomanana ihany koa i Nini Doni
mpanakanto avy any amin'iny faritra avaratry ny nosy iny mitombona ary tena laharam-pahamiana ho an'ny malagasy tokoa ny tetikasany ho iatrany iny nidony ka izay no nahatonga ny safidiko ironany aminy antony voalohany alohana maliako ilay resaka magnamia asika an'Andriamanitra za hoe mba nampahay zany safidy satria nivakiko le manifesto iny le programme anasany karaha mampitaraina ny vahoaka malagasy agny amin'ny sisiny zany resaka décentralisation fanamparitam-pahefana ao agnatiny ao ary izy magnano propagande nazy partout andehanany magnaneo fitiavana tsy ankanavaka ary hita koa izy mandray andraikitra malaky na aingana dada ary efa hainy dada ny raha tsy mety eto Madagasikara sy ny raha mety ka zay mahatonga anay ary ny antony namanay maro dia maro anao agnano dada ary mankatia izy amin'ny fo tsy resaka vola fa fo fitiavana magnentagna ny malagasy re magneragna nosy ny tenako indrindra fa le fan ny dunia jiaby ifidy any dada satria dada agnavotry ny firenenantsika ary dada no agnamia avenir ny tanora sy ny malagasy rehetra magneragna nosy tsisy avakavaka zay raha tsy tian'ny malagasy tarainan'ny malagasy amin'ny faritany fa dada agnafoagnany zany araka ny kabaron'ny dada magneragna nositsika tsapy izao fa ny zava-bita sy ny tetikasa no itarafan'ny malagasy ny fitiavana sy ny fanohanana anisan'ny mamaly ireo masotsivan'ireo avokoa na ny zava-bitan'ny kandida Marc Ravalomanana na ny tetikasany entina ampandrosoany indray an'i Madagasikara. Ny tolakandro teo kosa dia tonga tetsy akoron-drano ny kandida Marc Ravalomanana mba hifanakalo hevitra tamin'ireo mpandraharaha avy ao anivon'ny syndicat-ny indostria eto Madagasikara na ny SIM. Liana trano moa ny mpandraharaha eto amintsika amin'ny fifanakaloza-kevitra amin'ireo olona mitana andraikitra politika. Mpandraharaha ihany koa moa ny kandida Marc Ravalomanana ary zava-dehibe ho azy ny lafiny fampiroboroboana ny orinasa sy ny fampivoarana ny toe-karena amin'ny ankapobeny. Ka izany no anisany antony fifampidiniana toy ny notanterahana androany. Omaly kosa raha ampatsahivina dia ny mpandraharaha teo anivon'ny GEM no nifampidinika tamin'ny kandida laharana 520 ny resaka momba ny programa ara-toe-karena sy ny lamina petraka ho fampiroboroboana ny tontolon'ny fandraharana eto Madagasikara. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay hatrany. Tsy ny atongo politika na ny mpanao politika ihany no nivondrona anohana ny kandida Marc Ravalomanana fa ao ihany koa ireo fikambanana mpanao asa sosialy. Androany no nanao fanambarana ny fikambanana Tsiorotsoa Atsimon-drano fa anohana tsy misy fepetra ny kandida Marc Ravalomanana. Tsy mpanao politika izy ireo fa olom-pirenena tsotra saingy mijoro hampandany ny kandida laharana 520. Andeha rahantsika ny ampany tamin'izay fanambarana izay. Efa nijery sy nandinika ireo programa nasan'ireo kandida izahay sy nandinika ny vanim-potoana nitondrany dia anao zao fanambarana izao izahay. Ny fikambanana Tsiorotsoa Atsimon-drano dia manohana izay kandida mitovy vina aminy ka anohana tsy misy fepetra ny kandida laharana 520 dia i Marc Ravalomanana mandritra ny fiodinana faharoa amin'izao fifidianana izao. Fa androany kosa no fotoana natokany teo anivon'ny BNGRC na ny Bureau National misahana ny loza voajanahary. Nampahafantaran'izy ireo tamin'ireo mpiantsehatra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ny vaovao tsara ho fantatra mahakasika ny resaka fiatrehana ny loza natao tetsy Andavamamba. Ny faritra atsimon'ny Madagasikara iny no nijerena manokana atao anatin'izany no io faritra io izay anisan'ny faritra revo sy lasibatry ny loza raha tsikarany mahakasika ny vaovao tateriny Noro Fitiavana sy Mathieu Princy. Ny sehatry ny fiarinana ny faharefon'ny mponina any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara iny no anaovany eo anivon'ny BNGRC na ny Bureau National misahana ny loza voajanahary ny fanatsarana. Marina moa fa ny mponina eny anivon'ny fokontany no anaovan'izy ireo ny asa ary azo tombotsoa bebe kokoa amin'izany. Mandritra ny fidinana fotony no anaovana ny fanadadinina amantarana ny olana fototra mahazo ny vahoaka any amin'ny faritra atsimo iny ary azo ny BNGRC manolotra fanampinana sy fanomezana.
ohatra amin'izany ny fisiny banque alimentaire na ny fanavaozana ny tahiry-tsakafo sy ny fambolena iarahany BNGRC sy ny mpiara-monantoka amin'ny mikarakara. Ny fanatsarana zany natao tany atsimo amin'ity dia misy zavatra anankitelo. Ny zahana zany ny esana amin'izao ny atsimo tsy resaka commune intsony na district fa fokotany zany miesana amin'izao. Dia misy an'ilay ataonay hoe manahoana fisivony fiharina aloha ao anatin'ny fokotany zany par zone de ces moyens de subsistance. Dia misy koa le atao hoe manahoana indray arana fisivony le faharefona na hoe typologie de vulnérabilité. Dia kilasina zany ao anatin'ny fokotany zany mety hizara anankitelo na anakefatra hoe ny faritra amoron-dranomasina ozy mety hoe mpanjono nefa mpanjono tsy dia mahavelo tena loatra. Ny faritra tenatena ny fokotany mety hoe fonctionnaire ohatra, ny faritra sasany ohatra mety hoe mpamboly. Dia arakaraka izay zany mitondrana le fanampiana na le zavatra ho atao amin'zareo. Zay zany ny zava-dehibe zany natao zany fanavaozana tamin'ity. Amin'izao fotoana ny fahavaratra izao manentana ny mpona rehetra hatrany amin'ny faritra ny BNGRC anao ny fanadiovana. Marina fa tsy ny loza voajanahary ihany no sahan'izy ireo fa ny karazana loza rehetra toy ny fiodisany tany. Toerana rehetrarehetra mihitsy zany fa tsy ny totanina rehetra zany fa toerana rehetrarehetra zany rehefa mialohan'ny fahavaratra zao zany dia apresiana zany le olona mba tsisy izay zany fanadiovana mba assainissement zay assainissement mialohan'ny fahavaratra. Dia zay koa moa zany tsy vita hoe mampirisika fo zany zay fa nanome le fitaovana reny zany ny fanjakana. Ao anatin'ny fampiarana ny asa ireo mpiantsehatra izao ka ny volana martsa 2024 any vao misy ny tombana voalohany asa vita araka ny fantatra androany teny amin'ilay hotel Andavamamba. Eo amin'ny vaovaony tsy fandriam-pahalemana kosa indray no ndeha nohizantsika ny vaovao. Lehilahy miisa 7 no voasambotry ny polisy tetsy Ilanivato sy Mahamasina ny 27 ny volana novambra lasa teo noho ny famarotana bala mahery vaika tsy ara-dalàna no nahavoasambotra azy ireo. Miisa 20 ireo bala ireo izay marihana fa balana basy Kalaknikov avokoa. Mpitandro filaminana ny 3 tamin'ireo voasambotra ireo ary tompona ndraikitra voalohany amin'izao fanaparitahana bala mahery vaika izao araka ny loharanom-baovao azo avy amin'ny brigady misana ny LKB vava etsy Anosy. Fantatra ihany koa fa aparitaka eto Andrenivohitra sy alefany amin'ny faritra ireo bala ireo ary amidy 9,000 ariary ny iray. Mbola mitoy ny fanadihadiana mahakasika ity fiparitahan'ny fitaovam-piadiana ity. Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray isika. Mbola maro ny olana sy ny sakana tsy ahafahan'ny tanora malagasy miroso eo amin'ny sehatry ny fandraharana eto Madagasikara. Manoloana izany indrindra no antony sy ny hetsika Forum Entreprendre en Francophonie izay karakarainy eo anivony OIF na ny vondrony tany miteny frantsay apahany na manontolo eny amin'ny Hotel Carlton Anosy. Forum azon'izy ireo mifanakalo hevitra sy mifampizaratra kefa eo amin'izay sehatry ny fandraharana izay. Noro fitiavana sy Mathieu Princy no mitatotra ny vaovao. Ny tsify sy ny tosika arabola no anisan'ny sakana tsy ahazon'ny akamaroan'ny tanora malagasy miditra eo amin'ny tontolon'ny fandraharana eto Madagasikara. Mbola tsy misy lohatreto ny tohana arabola anampiana azy ireo araka ny nambarany teo anivon'ny Ministeran'ny Indostria. Ankoatra ny olana arabola, ny tsy fananan'ny tanora te handrahara, ny fahasahiana iserasera sy fandray bebe kokoa amin'ireny mpitantsorika eo amin'ny fampandrosoana ny tontolon'ny fandraharana. Izy ireny izay ahazon'ny tanora bebe kokoa ny torolalana sy ny fahaiza-manao eo amin'ny sehatra io. Famatsim-bola satria tsika moa zany tsy manana atreto, mbola tsy manana fond de crédit ny fanjakana zany mba afahana manohana andreo tanora reo raha hiditra amin'ny resaka fandraharana izy. Na izany anaty zany zay ny antony mahatonga ny zavatra ohatra tony. Raha naherina nareo teo misy an'le hoe synergie de jeunes iny eo efa misy fifanakalozana eo zany
azon'ny mpandraraha malagasy azon'ny tanora malagasy miditra ao anatin'io synergie de jeunes io eto amin'ny ranomasombe indiana mba ahafahandrareo manokatra ny lalana amin'ny resaka fandrarana zay hoalehandrareo indrindraindrindra fa miresaka tsenam-barotra. Na dia misy aza ny olana tsy vitsy kosa ny dingana efa vitany Madagasikara eo amin'ny fampivoarana ny resaka fandraharana. Ohatra amin'izany ny fametrahana ny paikady SNDR na ny stratégie nationale de développement rural izay ahafahana mampandroso ny tontolon'ny fandraharana eny ambanivohitra amin'ny alalan'ny fampiakarana ny arikarena eny an-toerana. Eo koa ny fametrahana ny politika pampandrosoana na ny politique de développement entrepreneuriat. Misy dingana maromaro efa vita amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao vitan'ny ministère de l'industrie izay misy an-tenanay dia ny stratégie nationale du développement de l'entrepreneuriat rural dia eo akaikin'izay koa zany misy stratégie nationale de développement de la coopérative. Reo stratégie reo zany ny coopérative moa zany andalana mamarana azy zay zao le stratégie nationale de développement de l'entrepreneuriat rural hoe SNDR zay. Ankoatra izay nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny hetsika forum entreprendre en francophonie andiany voalohany karakarainy eo anivony OIF na ny vondriny tany miteny frantsay na amin'ny ampany na manontolo. Tsy aivina efa nisy ny fiofanana ny tontolo sain'ireo tanora omaly teny Andohalo teo amin'izy ireo raha toka androany sy rampitsy kosa no fotoana ifanakalozan'izy ireo ny traikefa sy ny fahaiza-manao izay ahitana mpandraharaha avy any ivelany. Auriny izao fampahalalam-baovao izao ary dia hoarahintsika manontolo eto ny kabarin'ny candidat Marc Ravalomanana androany teny amin'ny QG Bel Air taoriny ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fampelezan-kevitra. Aorin'izay ihany koa tsika dia anaraka ny akon'ny candidat numéro 25 hatrany. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandram-piona ary manome fotoananao amin'ny rapitso toy izao indray.